Mbola ho ampitombona ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Nandeha hatrany sika araka hivavaka. Isan'andro dia mitodika any aminao izay Tompo. Mijery anao Andriamanitra rainay noho ny amin'i Jesoa Kristy. Mibanjina anao izay alohan'ny hibanjinanay ny tontolo andro. Koa mangataka ny fanahy masina hitari-dalana anay hatrany, anaovanay ny sitraponao. Ary azahoanay fahombiazana koa ho voninahitra ao amin'ny atao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Misaotra ny Tompo isika ry havana fa efa amara-parana ny fiarahana mandinika an'ity lohahevitra ity. Ity herinandro ity izany no amarana antsika an'izany. Koa anio ary dia andeha ny Petera faharoa toko voalohany 19:20 no jerentsika indray ny amin'ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny mino amin'ity anio ity. Hoy izay hoe ndeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fanahy masina azy. Amen. Ity andinin-tsoratra masina ity ry havako dia manamafy ary manam-porofo fa tena tenin'Andriamanitra marina tokoa ny Baiboly ary tokana no ambarany dia tsy inona akory fa ny fitiavan'Andriamanitra ny olony. Ao amin'ny testamenta taloha dia ny zanak'Israely ny olony. Aty amin'ny testamenta vaovao dia ny mpino vita batisa indray, izany indray no Israely vaovao. Dia tena tian'Andriamanitra ireo ary tia no vonjena. Fa antsika zanaky ny testamenta vaovao dia ny finoanan'i Jesoa Kristy irery, izany no mahavonjy. Koa na dia tamin'ny fotoana samihafa aza no nanoratan'ireo mpanoratra amin'ny Baiboly, ireo mpaminany, ireo karazan'olona samihafa. Ao ny manam-pahaizana tahaka andry Paoly, ao ny tsy dia nahita fianarana fa mpanarato tsotra tahaka andry Petera. Izany rehetrarehetra izany dia hitantsika ato amin'ity Baiboly ity, karazan'olona samihafa ary koa vanim-potoana samihafa. Ny mpandinika dia milaza fa eo amin'ny 900 taona eo nelanelan'ny Genesisy sy ny Apokalipsy raha ny tantara tantaraina ao anatin'izany. Ry havako, tokana amin'ny Baiboly, tsy hitantsika mihitsy izany vanim-potoana samihafa izany ary indrindra tsisy mifanipaka ao fa izay fitiavan'Andriamanitra ny olona. Izany no hitantsika ao ary ny famonjena indrindra ho antsika zanaky ny testamenta vaovao dia ny finoanan'i Jesoa Kristy irery. Ry havako, aza misalasala, aza mety ahilangila ny fampianarana samihafa hoe misy toy izao sy toy izao ao anatin'ny Baiboly io sy ny sisa. Fa izao Andriamanitra iray, fanahy masina anankiray, izany no niteny sy nitarika an'ireo mpanoratra amin'ny Baiboly rehetra. Noho izany dia azontsika hinoana, azontsika hitokiana ary azontsika hanana fanantenana ny amin'ny fiainantsika rehetra. Ny ilana ny fanahy masina izany eto, arak'izany rafitinina dia nampiombona an'ireo mpanoratra rehetra amin'ny Baiboly hampita ny tenin'Andriamanitra ka nitarika azy ireo amin'ny fanatanterahana an'izany. Dia ingany ny fanahy masina koa ary no ampitombo ny finoantsika satria izao rehefa vakiana amin'ny Baiboly dia tsy maintsy vakiana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Dia izany no angatahantsika amin'ny fanahy masina ry havako mialohan'ny hamakiana ny soratra masina mba tsy hisy fampianaran-diso na koa sanatry ny vava tafiditry ny mpaminany sandoka sy ny tahaka izany any an-tsain'ny olona mamaky Baiboly. Fa rehefa ny fanahy masina mitari-dalana antsika mamaky ny soratra masina ry havana dia izao lasa boky ny finoana izy ka mitondra finoana ho antsika tsirairay avy. Dia mazotoa mamaky Baiboly ary arak'izany fa tena tenin'Andriamanitra marina ny Baiboly. Amen. Hivavaka ary sika. Ry Tompo rainay any an-danitra, misaotra anao izay fa tena tsy mahalala n'inon'inona ny amin'izany fitiavanao sy ny famonjenao izany. Raha tsy nomenao ny Baiboly, menao an'ireo karazan'olona samihafa tamin'ny vanim-potoana samihafa, niasan'ny fanahy masina iray ka nampita ny hafatra ao. Dia misaotra indrindra Tompo. Ingany izay hanana fotoana isan'andro ahafahana mamaky sy mandinika ary misaintsaina ny teninao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.